Faly miarabantsika tsy ariavindray amin'ity alarobia fa 8 ny volana oktobra ity ary misaotra an'Andriamanitra hatrany isika fa mbola nomeny tombonandro. Nomeny fahafahana ihany koa indray ny teniny koa dia raiso tombotsoa anao mandrakariva izany ary matoa atombontsika amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ny tontolo andro dia izy ane anovo hery sy andamina rehetra ny tontolo andro izay ho tiavinao. Dia ampiandohana ara dia mirary ny soa indrindra ho anao. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra io mbola faly izay miantso ny anaranao amin'ity maraina ity. Misaotra anao izay mihay anay, misaotra anao izay mamelona anay tokoa satria na ny fofinaina avy amin'ny iainanay dia avy aminao. Ny zavatra rehetra dia azonao ihany koa mba tsy ho trahadozy izay. Dia isaoranay anao ny amin'ny valim-bavaka izay efa homaninao anay ary ihany koa ny hitahinao anay mandritra an'ity tontolo andro ity. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao ilay mpanohana ny taranak'olombelona. Ilay mpanohana ny taranak'olombelona. Nalaina amin'ny Isaia 40:24 manao hoe na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no hisahirana mitondra anareo. Amen. Ataovy modely ho anao ny asan'i Kristy na handehandehananao soa mandrakariva izy ohatra. Tsy mbola nisy diso fanantenana izay nanantona azy mba hiantrany. Tonga nofy sy nonina tamintsika ilay kaomandan'ny lanitra ary ny asany teto tany dia ohatra ny amin'ny asa tokony ataontsika ihany koa. Manameloka ny fitiavany teny izy sy ny izay vato ananantsika ny amoram-pony sy ny fitiavany mangoraka. Tsara fanahy amin'ny olona rehetra izy ka ny olona tsotra indrindra aza manantona azy mora foana. Ny teti-trano izy nanasitrana amin'ny marary ary nanome hanina ny naona. Nampahery ny ory ary nanamaivana ny fijaliana. Nanonona fiadanana ho an'ny ampahoriana ihany koa izy. Vonina hety sy andanin-tenany izy ary tsy nanao izay hanavahana ny tenany. Mpanompon'ny olona rehetra izy. Mijoro eo alohantsika toy ny lehilahy modely Kristy. Ilay misionera mpitsabo lehibe. Ohatra ho an'izay rehetra tonga aoriana ihany koa. Mitondra fitahiana ho an'izay rehetra mifanerasera taminy fitiavany madio sy masina ary tonga lafatra ny toetrany. Tsy voapetin'ny ota na dia kely aza. Tonga teto izay haneho ny toetran'Andriamanitra tonga lafatra izy fa tsy hamelivelo na hitsara na nameloka asy ianao akory fa nasitrana ny toetra izay feno fahalemena sy tsy tanteraka rehetra ao anatintsika. Hamonjy ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny herin'ny Satana izy ary izy ilay mpahary, ilay mpanavotra ary mpanohana ny taranak'olombelona, ilay manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesa-tsentana fa izao ny hanome anareo fitsarana. Entony ziogako izy ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona po aho dia hita fitsarana ho an'ny fanahynareo ianareo fa mora ny ziogako ary maivana ny entako izy. Io izy ho an'ny olona rehetra ao anatin'izany zasy ianao. Inona ary ny ohatra tokony asehontsika amin'izao tontolo izao? Natao hiasa tahaka an'ilay misionera mpitsabo lehibe ho antsika isika ary natao hanaraka ny lalan'ny fahafoizan'ny tena izay nosoritan'i Kristy isika tsirairay avy. Raha maneho fitiavana anao Kristy dia ianao koa izany tokony haneho fitiavana ho an'ny hafa. Raha maneho fangoram-po aminao Kristy dia tsaroa fa ianao koa tokony haneho fangoram-po amin'ny hafa. Izay ty aho izy dia mitandrina ny didiko ary mitana ny fanekeko Andriamanitra dia manome ny soa rehetra ho antsika. Mety tsy vitan'ny herin'ny tenantsika izany fa izy kosa dia manome ny fanahy masina mba ho eo amintsika handrisika antsika hanao ny tsara mandrakariva. Amen. Vavaka isika ry iray nay tsara ny azin-danitra mbola velom-pisaoranao izay eny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa izay mampatsiahinay fa rehefa novahanao amin'ny fahatorana izahay dia tokony hanao tahaka ny nandehananao ihany koa. Koa mateza ianao
androtsaka ny fanainao masina aminay tsirairay avy andrisika anay ka na dia manao ny tsy mety sy ny tsy marina ary ny tsy tsara izao tontolo izao izahay kosa hisafidiny anao ny mendrika satria izahay dia vavolombelonao eto amin'ity tany ity ary izay tsy hanala-baraka anao ihany no tianay atao aminaran'i Jesosy. Amen.